Lioka toko fahatelo ambin'ny folo. Na mibebaka na maty. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary tamin'izany andro izany nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjony Galiliana izay naharoharon'ny Pilato tamin'ny fanatiny ny rany. Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe, ataonareo va fa ireny Galiliana ireny no mpanota mihoatra noho ny Galiliana rehetra satria nozoiny izany zavatra izany izy. Tsia hoy izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ireny 80 ireny izay nianjerany tilikambiny Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerusalema ireny? Tsia hoy izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Fanoarana momba ilay aviavy tsy mamoa. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Ary nanao ity fanoarana ity izy hoe, nisy olona nanana aviavy nambolena teo an-tanimbolobiny. Dia nankeo izy nitady voa taminy fa tsy nahita. Ka dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tanimboloby ka, indro efa 3 taona izay aho no tonga nitady voa tamin'ity aviavy ity fa tsy nahita. Ka pao io, nahoana io no manimba ny tany? Fa ny mpamboatra namaly ka nanao taminy hoe, Tompoko, avelao ihany izy amin'ity taona ity, mandra-piadotro manodidina azy ka hasiako zezika. Angamba mbola moy izy, fa raha tsy zany dia hokapainao ihany. Fanasitranana vehivavy iray tamin'ny andro sabata. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy 80 taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy, dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, afaka mirofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy, ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata, dia namalaka nanao tamin'ny vahoaka hoe, enemana no azo anaovan-draharaha, koa avy eo sitranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompoka nanao hoe, ry mpiatsara velatsia, motsy samy mamany ombiny na ny briky niala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy isotro rano? Koa ity vehivavy zanaky Abraham ity, izay efa nafatotry Satana izao 80 taona izao, moa tsy tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorany izany amin'ny andro sabata va? Ary raha nilaza izany izy, dia nangahiahy izay rehetra nanohitra azy, fa ny vahoaka rehetra nifaly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Fanoarana momba ny fanjakan'Andriamanitra, ny voatsinapy. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo. Dia hoy Jesosy, tahaka ny inona ny fanjakan'Andriamanitra? Ary inona no hanoarako azy? Tahaka ny voatsinapy izy, izay nalain'olona ka namboleny tao an-tanimboly, ary naniry ka tonga azo, ary ny voromanidina nitoetra tao amin'ny rantsany. Fanoarana momba ny fanjakan'Andriamanitra, ny masirasira. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoapolo sy 120. Ary hoy koa Jesosy, inona no hanoarako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny masirasira izy, izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intely ny famarana, mandra-pahazy ny masirasira azy rehetra. Ny varavarana ety. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo.
Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra nampianatra sady nandroso hankany Jerosalema. Dia hoy ny anankiray taminy: Tompoko, moa vitsy va no vonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona: misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy izao aminareo: maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompo-trano ka manidy ny varavarana, ary ianareo mijanona eo ala-trano mandondona ny varavarana ka manao hoe: Tompoko, voa izahay, dia amaly izy ka anao aminareo hoe: tsy fantatro na avitaiza ianareo. Ary amin'izay ianareo dia hanao hoe: nihinana sy nisotro teo anatrehanao zahay, ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Fa izy hiteny hoe: lazaiko aminareo, tsy fantatro na avitaiza ianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify raha mahita ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroka ny ivelany. Ary ho tonga avy any atsinanana sy avy any andrefana ary avy any avaratra sy avy any atsimo reny, ka hipetraka hihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy ny aoriana ho aloha, ary misy ny aloha ho aoriana. Jerosalema, tanàna mamono ny mpaminany. Lioka 7:10, andininy 1:30 ka hatramin'ny 5:30. Tamin'izany oro izany indrindra dia nisy fariseo sasany nankeo amin'i Jesosy ka nanao taminy hoe: mandeha any ianao ka miala eto, fa tahamono anao Heroda. Fa hoy izy taminy: mandehana, lazao amin'izany amboa haolo zany hoe: indro mamoaka dia misy mahasitrana anao anio sy ampitso, ary raha afaka pitsy dia ho tanterahina ny amiko. Kanefa tsy maintsy mandeha ihany aho anio sy ampitso sy raha afaka pitso. Fa ny mpaminany tsy azo vonoina raha tsy any Jerosalema. Ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabatsy ny rahina any aminao. Impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanomba ny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela ho anareo ny tranonareo, ary lazaiko aminareo, tsy ahita intsony ianareo mandra-pilaza anareo hoe: isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Salamo 8:12, andininy 4:20. Soavanao rituko niseu aminendrikiao de mamiratra tokoa kamasatrikianay didina tetianao noho io fahasoavanio tonganao anukoanay situndrako ny elokay tonganao anukoanay situndrako ny elokay